Miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika raha lasa ranabavy mpakasitraka sy mpifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany. Iresaka lohahevitra anankiray isika androany, dia izay lohahevitra ho resantsika izay dia araka ny hitanareo eo amin'ny description de resaka ozona. Zay zany no hitondrantsika tafatafa sy fifanazavana, fifampizarana ho tarafitsika ara-tsoratra masina androany. Raha miresaka an'ity ozona ity isika dia ny zavatra tsinjo sy mbia ao an-tsaintsika avy hatrany raha vao miresaka ozona isika dia ny akamaroan'ny olona surtout ny mpitondra fivavahana amin'ity resaka ozona ity ny ka ny tsiraray moa zany ka par ka shalom zokovavy sara fiadanan'ny tompo. Ny ka antsika tsiraray moa zany iarahantsika mahafantatra fa ity amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika fahoriana. Dia ao anatin'izay fahoriana mianjady amintsika ity amin'ity zao tontolo zao ity zay dia misy fotoana mafy be ny pression, mitambesatra be ny fahoriana manodidina antsika sy mianjady mavesatra be zay pression zay zay ao anatin'ilay hoe esprit manafika. De rehefa mavesatra be izay pression zay amintsika olombelona miexpérimenté fiainana ity an-tany zany, satria aza adino fa fandalovana ny ity an-tany fa ny any an-danitra no éternel mandrakizay, dia réflexe humaine mitady solution, mitady échappatoire isika, mitady issue de secours. Ka satria ilay pression mitambesatra be amintsika dia resaka ara-panahy araky ny fahatsapahany tsiraray dia mitady vahaolana ara-panahy isika. Dia avy hatrany isika dia hoy isika hoe andeha hamonjy mpitandrina, andeha hamonjy loholona, andeha hamonjy intercesseur, andeha sy ny sisa rehetra mpanao délivrance ohatran'izany. Tsy ratsy zany za tsy miteny hoe ratsy zany, ary misy principe afaka arahana tsara selon la Bible par rapport amin'izay démarche izay. Fa ny tena tiako tsindrina amin'izay exemple izay dia rehefa tojo ao anatin'ilay pression isika ka exposé manoloana mpanompon'Andriamanitra anankiray sous parenthèse, izay hoe mpanompon'Andriamanitra izay, satria izay dia mbola misy discernement be mihitsy ary verimberiko foana hoe tsy misy manompo devoly isika eto, tsy misy mpanompon'ny satana fa mpanompon'Andriamanitra daholo. Dia alevoara amin'izay hoe mpanompon'Andriamanitra ainsi de suite ny définition an'izay dia concrète tsara sy transparent tsara ny olona anankiray ary à la hauteur ny zavatra takin'ny soratra masina. Zay ny condition izay. Dia rehefa exposé isika amina mpanompon'Andriamanitra anankiray dia inona ny zavatra misy? Mitantara ny olona antsika amin'izay isika, miteny shalom sœur Eonika, Louisa, Fabrice, tain'Andriamanitra manona ny fiadanana. Dia rehefa exposé amina mpanompon'Andriamanitra amin'izay isika sous parenthèse hoy satria misy discernement be izay, dia ny réflexe ny mpanompon'Andriamanitra ao no miteny fa hoe tena misy ozona ianao, mila tapahana ny ozona, mila délivreny ianao fa misy ozona mitambesatra aminao. Ary zay mihitsy no jerentsika en détail ato anatin'ity fizarana androany ity. Tiako aloha no mampita amintsika selon la Bible ihany fa ny ozona vao mamaky ny Genesis isika rehefa lavo ny zanak'olombelona Adama sy Eva dia hoy Andriamanitra tsy to tamin'ny menarana hoe voaozona ny tany noho ianao, voaozona ny tany noho ianao. Dia naniritsiro ny zava-pihinana rehetrarehetra, lasa nisy ny biby masika, ary ilay hoe voaozona ny tany noho ianao dia ny tenatsika olombelona
zasy anao satria zadino fa vovotany no ny créenantsika tany mihitsy zany de efa nisy an'ilay ozana tany am'sahany tena vao ozina ny tany hoe Andriamanitra tsy to ary fantatsika fa ny tenin'Andriamanitra tsy toa de misy hery ny teny fotsiny izy hoe misy ny mazava dia en même temps misy ny mazava ka raha ny teny zany Andriamanitra tsy hoe vao ozina ny tany no ianao de ny dikan'izay de isika zay namboarina tamin'ny vovotany no namola volana atsika création Genesis dia nisy ozina niaraka zay tamin'izay tenin'Andriamanitra zay noho ny fahalavona tamin'ny alalany sahany tena fa satria azadiny fa nisy an'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io lay ozina personnifie tao amin'ny sahany tena de tsy izay zany fa nomena rano izay namitaka any Eva ainsi de suite dia azo mpanay Adama dia ny taranaka rehetrarehetra sy ilay hoe voaozina ny tany averiko tsindrina ihany aho fa hoe ny voaozina ny tany a dia midika fa isika ihany koa no mandray an'ilay ozina satria tsika dia mivolavolaina tamin'ny tany ainsi de suite ny tany ihany ko globe terrestre ny tany poussière ny vovotany sable sy ny sisa rehetrarehetra rehefa tany de ny zavatra rehetra izay makatsiro amin'ny tany ny zava-maniry zay natonga ny anana hisy tsiro ny voninkazo misy tsara sy ratsy ainsi de suite satria misy contact amin'ilay tany de misy an'ilay semence alainy amin'ny tany amin'ny alalan'ny faka dia nanomboka teo amin'izay lasa misy ny hoe ny zavatra avy any ambanin'ny tany dia misy diabète ohatra zao hoe ny mangahazo a sy ny vomanga zay any ambanin'ny tany rehetra ny voanjo a misy diabète ozina daholo zany zavatra rehetrarehetra izany de raha potsirina somary lalindalina ny fanazavana dia mitohy hatramin'ny resaka mivaky kitro sy ny tsy mivaky kitro satria lay kitro ny tehana amin'ny tany mihitsy au moment de proclamation ny tsy to hoe voaozina ny tany dia haingana be toy ny hoe ohatrany hoe mitantara zavatra dessin animé aminareo fa lay ozina tamin'ny tany tonga de miakatra mivata n'olombelona tahaka ny courant misy an'izay lien izay misy an'izay contamination izay tanareo ny olombelona anankiray rehefa tsy mikiraro izy ka mitehaka amin'ny tany ny tongony anankiroa ka misy court circuit amina tany misy fil latsaka de manendrika ny vatan'ilay courant de tahaka izay io resaka mivaky kitro hatrany ny biby maloto sy ny tsy biby maloto io voaozina ny tany no ianao détail be zany zavatra resantsika izany bref hatreo zany a ny ozina dia ilay péché mena rano tao amin'ny sahany tena tafiditra tao amin'ny tenatsika zanak'olombelona noho ny fahotantsika tamin'ny alalan'ny Eva zay azo mpana mena rano azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ino no personnifie ino no lasa nisy valeur ny lasa hoe nisy tombo kase no ny fatezeran'Andriamanitra tamin'ny nandikatsika ny teniny satria fatatsika fa ny tenin'Andriamanitra tsy toa dia afo mandevina ary ny tenin'Andriamanitra tsy toa de misy hery voaozina ny tany izay ilay ozina amin'ny tenan'ny olona dikan'izay izasenao rehetra dia misy ozina ary io ozina io io ozina io no antony sehoany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana Kristy no efa nanafaka anay tamin'ny ozony lalàna satria ny mpanota rehetra selohan'ny lalàna selohan'ny loi selohan'ny tenin'Andriamanitra eto de miresaka mihitsy hoe Torah oral dia misy verdict Andriamanitra hoe œil pour œil dent pour dent dikan'izay dia outre égale fahafatesana fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy no ambaran'ny Baiboly hoe fay Kristy nanafaka anay tamin'ny ozony lalàna de a partir an'izay mbola misy détail be indray izay hitaritako ny sainao hoe rehefa tonga teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy tsy midika akory zany fa hoe tsy anday raha-papatesana avy hatrany isika
tsy midika akory zany fa corps incorruptible avy atrany isika fa nyfandraisantsika ny famonjena ny oetin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia mitondra atsika ao anatin'ny valam-pamonjena fa tsy midika akory fa voavonjy avy atrany isika. Averiko tsara fa ny fahafatesana ny oetin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia fanapahana n'ilay ozony lalàna. Ny Baiboly no mampianatra an'izany, tsy miteny an'izany. Kristy efa nanafaka anay tamin'ny ozony lalàna. Midika an'izay dia iny famonjena ny oetin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana iny samboritsika amin'ny finoana, raisitsika amin'ny finoana, enotsika, ary rehefa mino isika amin'ny alalan'ny tomokaseo hoe Jesosy Kristy sy ny heriny filazon-tsara, dikan'izay mino zay dia arahanasa selon ny expérience iainantsika andavanandro, satria ny zavatra iainantsika isanandro isan'ora andavanandro dia mitsapan'izay finoantsika izay. Ary zay dia tena mitoy hoe finoana arahanasa. Dia ao anatin'ny fitsapana isanandro isan'ora amin'ny fiainantsika mitsapa ny finoantsika, ny resaka tentation, ny resaka épreuve, ny resaka tsy fisimbola, ny resaka asa, ny resaka séparation amin'ny lafiny be da be na mivady aman-janaka na amin'ny ankonana no lafiny fitadiavana na ny tsy fitadiavana, ainsi de suite. Zany rehetrarehetra zany no manefy atsika ho amin'ny finoana ahafahantsika mandray an'ilay semence, satria io semence io io finoana io dia tsy maintsy Andriamanitra tsy toy no mametraka an'io atao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy selon ny toe-pontsika. Tetay zany zavatra zaraiko aminao zany. Averiko tsara hoe selon ny toe-pontsika. Ny olona anankiray curieux amin'ny filazon-tsara, ny olona anankiray manana sincérité eo amin'ny fiarahamonina, ny olona anankiray tia hitsy foana izy, na tsy mahalala an'Andriamanitra izy fa amin'ny zavatra ataony dia mahitsy izy, endry izy, tsy mpamitapitakola izy fa miezaka izy, ipetraka amin'ny fahamarinana sy ny droiture. Dikan'izay dia manetsika an'Andriamanitra izy, hahita fity aminy. Averiko tsara hoe ny olona anankiray izay ao anatin'ny sincérité, droiture, mahitsy fo, zay le hoe izay madio apono hahita an'Andriamanitra. Dia ny fiazahantsika amin'ny fahadiovam-po eo amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika sy sahantsika, dia manetsika an'Andriamanitra hitady fity amintsika, ahita fity amintsika. Dia tonga mahita fity amin'Andriamanitra isika dia mirotsaka ny semence any amin'ny tontolo tsy hita maso, dia iny ny lasa finoana ao anatintsika, mitombo, miredareda ary miasa. Selon ny principe amin'ny Baiboly isika misy fanahy manetsika atsika miaraka amin'izay any amin'ny tontolo tsy hita maso, fa any anatin'ny vatantsika any misy connexion amin'ny resaka esprit. Zavatra ohatran'izany miasa be da be any amin'ny tontolo tsy hita maso any, détail expérience any zareko aminao zany dia tonga curieux amin'ny toko sy andinina amin'ny Baiboly ny olona anankiray mandinika chapitre izy lasa mivavaka mitokana izy lasa tia mihira fiderana izy lasa ohatran'izany izy lasa vita an'izany, efa ilay semence manetsika ny finoana ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra izany zavatra resantsika izany. Ary eo no mampiavaka an'ilay hoe heriny tena sy ny fietsehan'ny fiasan'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao. Amen. Détail izany zavatra zaraiko aminao zany sy anairako anao zany ary mino fa efa fantatrao zany fa manao rappel ho fampatsahivako anao par rapport amin'ny herin'ny filazon-tsara fotsiny ny tenako. Rehefa tafapetraka ao anatsika amin'izay ny finoana arahanasa, nisy famonjena ny oetin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia miaraka amin'izay ny fietsehan'ireo zavatra singa no tany saiko ireo, nisy ny famonjena zay ny oetin' Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Misy zavatra ambarako kely amintsika ity hoe ny fomba fiasan'Andriamanitra dia tsy fehezin'ny temps sy ny espace, tsy fehezina fotoana, tsy feheziny minitra sy ny segondra. Izany hoe raha voaomby Jesosy Kristy tamin'io roa arivo fotoana lasa izay dia niteny izy hoe tout est accompli, vita. Amin'izao fotoana iresantsika izao dia manan-kery ihany koa izay. Averiko tsara fa tsy feheziny contexte temps sy espace ny fiasan'Andriamanitra. Raha tritra ny lamba atao amin'ny tepolo roa arivo taona lasa izay,
ka nisy zaza teraka androany dia mitombo lay zaza ary saina izy nandalo adolescence ohatran'izay vakin'Andriamanitra am'izay izy nisy finoana nipotra tao anatin'ny semence kristika dia afaka tritra ao anatin'ny fitombony ihany koa ny lamba ao amin'ny tempoly efitra manasaraka atsika amin'Andriamanitra ilay semence menarana ilay ozona satria ilay efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra tao amin'ny samy tena tanareo vao mamaky an'ny Genesis nareo dia tamin'ny voalohany tany tsy nisy endrika ary ny aizana tambony lalina obscurité dia amin'ny Bible français misy resaka hoe chaos ny anton'ilay chaos dia vokatr'ilay ady tao an-danitra nazera i Satana dia rehefa nazera i Satana dia nisy an'ilay obscurité teo ambony lalina dia io lay séparation ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amiko izy ao Elohim dia io lay séparation io lay kosy ny persen Jesosy Kristy rehefa niantso tamin'ny feo mahery izy teo amin'ny azo fijaliana hoe Eloi Eloi lama sabachthani raiko nahoana dia mahafoy ahy ianao nafoy mihitsy Jesosy Kristy teo fa noporofoiny fa tao anatin'ny fahafoizana kote hoe nomena antsika ho fanavotana antsika Andriamanitra tsy to dia lay feo mahery ny zanak'Andriamanitra nandrovotra ny lamba tao amin'ny tempoly nandrovotra ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra y compris ny parvis zay misy atsika dikan'izay dia mipersy an'ilay efitra nanasaraka atsika ilay aizina tambon'ny lalina miditra detay isika manasaraka ny fahotantsika amin'Andriamanitra dia manomboka eo misy resaka échelle de Jacob ihany koa zay manomboka eo dia nivavakitsika amin'ny alanan'ny finoana sy ny herin'ny filazantsara nanozogozona an Jesosy Kristy ny herin'ny lanitra teo amin'ny azo fijaliana izany hoe isika rehetra izay ao anatin'ny fijaliana ihany koa ka manana an'izay appel izay de la paratsika toy ny hoe mitsoka trompetra itsika miantso hoe raiko dia izay vavaka izay ilay échelle de Jacob mandrovotra ny lamba ihany koa dia miakatra ny an-danitra resaka esprit akoa sy ny esprit Andriamanitra dia efa anaty zao no toko faefatra diviny faefatra amby roapolo izay le vavaka amin'ny fanahy sy famarinana dia miozongozona ny herin'ny lanitra miakaka ny fanahy lay kosy obscurité mampisaraka atsika amin'Andriamanitra lay ozona lay fahafatesana dia mipetraka tsara ilay zavatra efa nizaraintsika teto fana hoe intimité amin'Andriamanitra tsy to relation intime dikan'izay dia afaka marina aminao sy amiko ihany koa ary miady an'izany ny tenako miady an'izany ianao misy nefa maharesy efa tafiditra ao anatin'izany zay maharesy nataoko andreo amin'ny tempoly zay maharesy no inana ny azonay izay maharesy apokalipsy toko faharoa apokalipsy toko fahatelo tia nambara amin'izany rehetrarehetra izany dia ato amin'ity par rapport amin'ity sujet resantsika ty hoe ozona dia lay relation amin'Andriamanitra ny herany filazantsara naseho an Jesosy Kristy no santarany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana no fandravana ny ozona zay ny tena zava-dehibe ampitaina amintsika rehefa antsika hiditra hoe ahoana moa zany tena fipetraka ty ozona ity ahoana amin'ny exemple concret selon la Bible akatsika ka anankiray ny fahazavana zay eo amin'ny fiainatsika andavanandro dia raha atao fonoteny atsotra sy mahitsy par exemple dia ny zavatra lalovan'ny firenetsika dia vokatry ny ozona o tambesatra nisy ny permissive nisy ny porte ouverte zay porte ouverte zay mivelatra be mihitsy niditra tamby resaka politika isika miaina fanimpotsampy isika raha ny resaka politika fotsiny dia mifampiraraha amin'ny ONU ny frantsay ny sinoa sy ny rehetrarehetra isika zay tsy ao anatin'ny concept principe an'Andriamanitra fa ny choisir isika ny hoe laïcité de l'état ny choisir isika ny hoe rafitra démocratique ny choisir isika ny hoe relation interne sy ny externe miaraka amin'ireo tandroka fito sy loha folo resaka apocalypse 13 ny anglo-saxon ny relation francophone ny France Afrique be ny zavatra oran'izany porte ouverte de
azadino fa ao anatin'izany tontolo ny esprit ny occultisme sy ny spiritisme fa notompotsampy ny resantsika teo ny occultisme miresaka ny association secrète isan-karazany tsy voandroany no hiteny an'ity fa azadino fa efa nisy ny sommet mondial ny resaka franc-maçonnerie tao Madagasikara de tonga atao daholo ny haut gradé maneran-tany taontsika mihitsy zany no nasina ny sommet mondial tamin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaomampianina izay raha tsy diso a grave be zany ilazako amitsika hoe porte ouverte zany hoe de plus en plus nilay ozina tao amin'ny sahany tena dia mbola navelatsika hiparitaka sy anaka ihany zany rehetrarehetra zany de etsy ankilany ny 10 000 mosquée sy ny zavatra ohatran'izany porte ouverte daholo zany ozina tsy vitany hoe fa voaozina ny tany no ianao fa itsika ihany koa zany no tahaka ny toy ny hoe andao hisitraka mihitsy andao ho any amin'ilay andao hianime an'ilay zavatra mihitsy andao ary nisy fotoana ohatra nahita publication tamin'ny Facebook de hoe mampanahery fa isika malagasy ohatrany hoe mahafaly antsika ny miaina fijaliana mahafaly antsika ny miaina fahoriana fa ny tena marina ao anatin'izay message subliminal izay dia ozona satria ny preuven'izay dia tafasaraka tamin'ny Kristy isika déjà isika efa tafasaraka tao amin'ny Kristy tao amin'ny sahany Edena tamin'ny alalan'ny péché adamika de rehefa niseho Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay lala tokana araky ny efa fanazavantsika teo ahafahantsika mandrovotra n'ilay ozina manapaka n'ilay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia mbola au lieu de hoe izay araky ny principe amin'ny Baiboly sy ny filazantsara no tokony ho fifoazam-panahy ato anatitsika de milona isika any amin'ny développement personnel milona isika any amin'ny spiritisme milona isika any amin'ny tontolon'ny intelligence artificielle itony resaka Facebook sy ny zavatra isan-karazany tahaka itony fa isika moa miexploiter azy araky amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny zavatra ohatran'izany milona isika amin'ny zavatra be da be ohatran'izany mirona isika any amin'ny resaka faux prophète any amin'ny resaka miracle any amin'ny resaka sy ny sisa be da be ary hoany mihitsy tsika eto amin'ny tapany farany ity amin'le hoe zavatra andresahako teo hoe aka exemple concret isika fa tsy ilay irin'ny filazantsara Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no samborina mihitsy tahaka an'ilay jiola tanao le jiola anankiroa akavisy akavanan'i Jesosy Kristy lay anankiray ny accepté ny fisarahana tamin'Andriamanitra tao amin'ny sahany Edena de nisy an'ilay ozina tonga brigand izy Jesosy Kristy teo ampovoany fiainana mandrakizay fa ny accepté izy hoe tena hoe diso ny accepté izy tena hoe vokatry ny fahotako de miendrika ay zao de nanatona Jesosy Kristy zay le tokony fitondran-tena tsika génération am'izao tokony ary afatra pitaina amin'ny alalan'izao pejy izao foana ny soratra masina manindry ny rahalahy sy ny ranabavy mpiara-monompo ihany koa de miara manindry amiko an'izany hoe raiko Jesosy Kristy io Andriamanitra tsy to ny ten'ilay jiola hoe rehefa mba tonga any amin'ny fanjakanao ianao dia mba tsy sarovy de hozy Jesosy Kristy anio de anio ihany rovotra lay ozina rovotra lay péché rovotra lay kosy lay ténèbre mampisaraka atsika amin'Andriamanitra anio de anio ihany no iaonanao amiko any amin'ny paradisa izay déclique izay finoana izay tonga de ny semence nidina tao amin'ilay jiola tonga de transformer ny fisainana azo ny salut de l'âme azo ny salut de l'esprit fa ny salut de corps dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy amen de izay finoana izay ny mila mietsika ao anatinao izay finoana semence izay ny mila mipoka ohatrany hoe le pokatsaka ao anaty lapoaly eny paf de iny no miasa eo amin'ny tenanao amin'izay satria Andriamanitra tsy to iny semence iny dia graine zay afafin'Andriamanitra tsy to aminao anetsika anao finoana raha anasa androvotra n'ilay séparation anao araky ny ambaran'ny mpaninany Isaia hoe ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amiko izy Andriamanitra tsy to mahatonga ahy tsy hainy vavakareo amin'izay fotoana izay dia afaka manana ny dimension spirituelle tahaka an Jesosy Kristy nanangana ny Lazarosy isika hoe raiko fantatro Jesosy Kristy taloha nanangana ny Lazarosy izy hoe raiko fantatro fa raha ianao dia miainao mandraka riva ianao amen
endrana be zany dimension spirituelle zany miaraka tam'izay de lasa satria miaino azy mandraka ariva Andriamanitra izay tenen'i Jesosy Kristy mamaky mofo izy de vaky ny mofo tonga de misy multiplication mofo 5 sy azandrano mofo 3 sy azandrano 5 au temps présent tahaka n'ilay tany amin'ny famoronana hoe misy siny mazava de misy ny mazava amen zany ny zavatra tokony ho tsapanao zany raha mandray an'izao message zany zao ianao izany ny zavatra tokony hampisaintsainantsika foana isan'ora sainy ny zavatra any ambony izany ny zavatra tokony hanetsika ny ao anatitsika foana lay semence zany misy semence ao anatsika ao tokony hetsika am'izany zavatra ara-panahy zavatra vie éternelle zavatra manetsika ho fiainana mandrakizay mandrava n'ilay ozina mampisaraka amin'Andriamanitra tsy to de virenako le hoe attention foana ho azy satria any ankamanony mpitondra fivavahana zay le hoe il faut savoir discerner angatao amin'Andriamanitra ny esprit de discernement efa nitenitsika teto fa ny discernement dia à travers ny parole ny tenin'Andriamanitra misy discerner isika mifanaraka amin'ny baiboly ve zany zavatra izany sa tsy mifanaraka amin'ny baiboly zay ny voalohany indrindra ny faharoa dia satria isika omen'Andriamanitra fahendrena dia rehefa omen'Andriamanitra fahendrena isika dia lay fahendrena iny tahaka ny fahendrena nomena ny Solomona mpanjaka tadidinareo Solomona mpanjaka rehefa ny tsara an'ilay vehivavy niady zaza vehivavy anankiroa izy dia no lay fahendrena tao anatin'ny Solomona mpanjaka dia lay fahendrena no nafahany nanapaka satria endry izy nisy an'ilay fahendrena divine tonga tao amin'ny Solomona mpanjaka dia iny fahendrena iny no namiratra tao anatiny na tonga azy nanana discernement nanome fahafantarana sy namoaka ny verdicta hoe ity zaza ity dia ity ny tena reniny zany hoe à travers ny fahendrena zay entin'Andriamanitra amintsika ary ny fahatelo tena ngeza be dia lay esprit de discernement fahafantarana fanahy samihafa io tena important ary io de tena hoe toy ny hoe don mihitsy ary tena fanomezam-pahasoavana tsy hoe toy ny hoe fa tena fanomezam-pahasoavana aedin'Andriamanitra ao anatitsika mihitsy afaka manana an'izany ianao de tena hoe transparent eo aminao mihitsy ny toetra ny olona anankiray transparent eo aminao ny olona vao mihetsika transparent eo aminao ny olona vao mijilajila izy transparent eo aminao ny olona na de mody malefaka tahaka n'inona ary izy transparent eo aminao izah izao na de mody mitory ny tenin'Andriamanitra ary afaka fantatra hoe ara-panavy araka ny sitrapon'Andriamanitra hoe mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay important be ireo zavatra telo eo ny esprit de discernement ijery am'izay ary sika ny amin'ity resaka ozona ity ho iateo hoe mandeha ny fotoana farapananatsika akatsika exemple concret tsara mihitsy afatsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra miresaka amin'ity ozona ity olomba ozona ny firenena voaozina afatsika mandanjalanja hoe miteniteny foana marina ity olona manoloana anaty mirabesiana na par intérêt ny anambarany amiko fa misy ozina ianao sy ny sisa rehetra na tena ho anko mihitsy ny ozina fa mila consciente ary mila misy repentir amin'Andriamanitra tsy to mifona amin'Andriamanitra tsy ny fifonana dia amin'Andriamanitra fa tsy amin'izaziza Jesosy Kristy no mpanalalana zay ny tena zava-dehibe zay ny asan'ny apôstôly toko fahavalo no hitondrantsika ny fanazavana atombotsika eo amin'ny andiny voalohany dia faranantsika any amin'ny fahavalo amby folo any na fafito amby folo tsy manino na jantsika ny famakina rehefa tonga eo amin'ny tanjona tokony hanazavana soratra masina azy isika ny soramatro dia hoe ny nielezan'ny mpianatra no ny fanenjehana sy ny torian'ny Filipo tany Samaria sy tamin'ilay tandapa Etiopiana zay ny soramatro zany zay zany ny contexte misy fanenjehana be dia ny zavatra important ambara rehefa misy ny fanenjehana dia matetika hoy isika hoe misy esprit manamelo tena zany fa isika tsihitra am'izay côté hoe fanamelohan-tena zay fa hijery foana isika ny volonté divine hoe rehefa misy ny fanenjehana dia ny zavatra nisy ohatra eto dia miparitaka ny mpianatra fa jerentsika selon ny volonté divine hoe rehefa niparitaka ny mpianatra dia niparitaka ihany koa ny filazantsara satria ilay mpianatra lasa nandeha isaky ny vazatany par région par commune isaky ny faritany
sisaky ny faritra rehetra ry Silasy lasa any ananina, ry Paoly lasa any ananina, i Paoly moa mbola tsy voakasika teto, ry sy ny sisa rehetrarehetra araky hoe iza lasa any ananina, ianao lasa any ananina, ianona lasa any ananina. Fiparitahana dia misy fanenjehana ao aoriana fa misy plan n'Andriamanitra hoe miparitaka ny filazantsara. Toriana manerana izao tontolo zao ity filazantsara ity vao tonga ny farany. Zany hoe isika zany de mijery foana ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy hameloha antsika tena, satria raha mijery ny tenatsika isika de hoy isika hoe za Jesosy Kristy de efa manompo anao, za de voatrao de maninona ny enjehan'ny mpiara-miasa, maninona ny enjehan'ny olona, fa ora ianao tokony hijoro. Hoe misy fanenjehana ao toeram-piasanao de mijoro ianao, tsy voatery hoe raisy Jesosy Kristy miala ny devola mianatry eo mason'ny rehetrarehetra fa fietsika eo selon la Bible sy ny principe ny soratra masina, mijoro foana ianao. Manana namana miasa any amin'ireny tanareo aby reny izy, enjana be ny zavatra atrehany, enjana be, ary tena hoe esclave isika rehetra, esclave zareo rehefa fotoana ny Ramadan satria miservir ohatran'ny miaina ny vahoaka Egyptiana tamin'ny vahoaka Israel tamin'ny temps de l'Égypte mihitsy, tamin'ny temps andron'ny Farao mihitsy, de miservir an'ireo olona mpanompo ny tompoindreo. Maraina mandra-panivy ny andro eo foana manao sakafo rehetrarehetra, manao rehetrarehetra, fa misurpasser an'izany zavatra, mandreraka sy mampahory sy manindro pression zay le zavatra andresantsika teo, manepotra izany izy ary parallèle am'izay izy mivavaky ny tokana. En parallèle am'izay izy mbola miantso ny anaran'Andriamanitra. En parallèle am'izay izy sady manao raha izy mbola mitera an'Andriamanitra, za miteny aminao fa zany olona izany tena mahita fitiana amin'Andriamanitra, izany tena hoe mpanompon'Andriamanitra, fa tsy lay hoe tsy misy fanenjehana, tsy misy ninina, tsy misy dikan'izay sy ny tianambara am'izay de le hoe filazantsara. Ary nanao témoignage mihitsy lay sœur fa misy fotoana ny patron nanantona azy mihitsy tena sambatra ianao manana an'izany Andriamanitra reo zany, fa au contraire tsy converti lay patron satria ozina feheziny lay ozina, tsy manana n'lay sémence nazavaitsika teo. Ary eo de misy délivrance angeza be satria lay Dieu légume izay tsy Jesosy Kristy, tsy lay sémence kristika ny délogeny. Ary eo de tsy vitany resaka tsotsotra fa tsy maintsy bataille be mihitsy satria esprit ngeda be ny délogenao. Bref, exemple tsotsotra iny fa hiditra amin'ny sady témoignage partage ihany koa de raina ny tompo Andriamanitra nomena voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany, zany zavatra nizaraintsika izany zay mampahery ihany koa satria tena mahatsapa mihitsy ato fa mbola misy olona mahery noho izany manaraka an'izao fizarana izao sy miaino sy tia fantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tena mahatsapa mihitsy topety ao anatin'le olona, manoloana an'le olona, manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay miasa ao amin'ilay olona de rain'Andriamanitra. Alleluia. Iroso amin'ny famakina am'izay sika de rehefa fanenjehana ny mpianatra toko voalohany ary tamin'izany andro zany de nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema ka dia niely teny amin'ny tany Jody sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apostoliana. Zay le fiparitahan'ny filazantsara toko faharoa. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana zadiny fa Stefana dia notoram-bato tao aloha kirin'io ary i Saul i Paul dia nakasitraka an'izany. I Paul à l'époque dia mpanenjika izay tsy izy ny kristianina mihitsy tamin'izany vanim-potoana izany, tena hoe persécuteur enjana be mihitsy. De fantatsika moa tantaran'i Stefana ny tarehiny lasa fotsy tahaka ny fitafian'anjely, ary rehefa mivavaka izy ny andrandra ny lanitra dia hita ny lanitra ny sokatra, ary rehefa nisokatra ny lanitra io le nitenentsika io le couche le ténèbres tsy nanana autorité tamin'ny évangéliste Stefana intsony. Hitany Andriamanitra tsy tosy Jesosy Kristy teo ankavanan'Andriamanitra tsy to. Ambony be zany dimension spirituelle zany. Inona tsony rara iny an'izay fotoram-bato sy fahafatesana souffrance raha izavy mahita an'izany lanitra misokatra izany, sœurs sy frères, pahirizako anao. Tsy voatery hoe mahita tena mahita fa par rapport amin'ny témoignage andresantsika teo
efa indisy ny lanitra misokatra izany hoe misokatra amintsika ny fahefan'Andriamanitra tsy to misokatra amintsika ny filazantsara misokatra amintsika ny herin'ny fiainana mandrakizay matoa isika mahavita misurpasser ny épreuve rehetra sy mahavita mbola mivavaka ao anatin'ny orory sy ny tahotra sy ny fijaliana sy ny fanadevozana sy ny pression ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo faoly nefa matoki izao efa naharisy izao tontolo zao izay le victoire izay hoe izao efa naharisy izao tontolo zao efa manomboka tonga ao anatitsika efa misokatra ny lanitra mampahery anao a mahireza amin'ny fanompoana amen tsara ny tompo alleluia toy atsika ny famakina fahatelo ara-tsy diso fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidirany isatrano ohatran'le zavatra misy am'izao a ny miaratsiny aka ny exemple ty ny zareo sedisy sy ny grevy efa mitsoka ny andravoanga mitsoka ena kelatrano fa ny gendarme manenjika amin'ny flashball sy ny balle caoutchouc sy ny lance grenade lacrymogène isakelakelatrano tahaka ny fanenjea amin'ny Paul imazo nomeko amitsika fa tsy misible an'iza sisa tsy manenjika an'iza sisa fa hoe ao anatin'ilay contexte ny fiainatsika izany ao anatin'ilay contexte ary ny filazantsara dia manambara amintsika foana amin'ny alalany zavatra misy manao rappel atsika foana ny filazantsara tsy voandroany any nampianatra an'izany fa manao rappel amintsika ny zavatra misy foana ny contexte misy sy iainatsika dia misy trompette ambaran'ny soratra masina misy heriny filazantsara tia resaka amintsika indro mandondolo ao ambaravara ny fonareo raha misy miainy feo koa ainareo ny toyany de rehefa nanenjika isaky ny elakelatrano i Paoly na lehilahy na vehivavy ka nataony tao an-trano maizina tsy asiko raso itsony par rapport le etsika sedisy zay zavatra misy iainan'ny malagasy am'izao vanim-potoana zao fa efatra ary izay ny ely dia nandeha ny tory teny tontolo eny zay rehefa partany filazantsara ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory any Kristy tamin'ny olona tao ary ny vahoaka betsaka dia nindray hevitra ny aino izay nolazain'ny Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony fa ny fanahy maloto ny antso tamin'ny feo mahery fa fito dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy ary maro ny marary ny paralysisa sy ny mandringa no nositran'ny Filipo dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanana izany ary nisy lehilahy anankiray eto isika io hiditra amin'izay amin'ilay vodikevitry ny lohahevitrisika ozina omba ozina ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna atao hoe Simona izay nanao ody mpilalao ody olona itoeram-panahy zany reny le fétichiste reny le mianjakanjaka ireny sy ny sisa rehetra mety hoe mpanao mazozy zay mpanao mazy mpilalao occultisme spiritisme zay afaka ilazantsika azy misy fanahy mitoetra amin'olo io zany satria izy mpilalao ody dia milalao fanahy ankoatra Jesosy Kristy zany hoe andihany Belial averiko tsara andiny fahasivy sika ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna atao hoe Simona izany anana ody ka natalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azo zavatra je suis ary iny teo an-tanàna rehetra dia niaiky an'izany omby asy izany fa mahay mandatsa baratra izany mahay manasitrana izany mahay manotra izany rorarorainy fotsiny ny olona may tonga de sitrana sy ny sisa rehetra nampiaiky ny villageois nampiaiky ny commune nampiaiky ny faritany nampiaiky any Madagasikara izany lehilahy antsoina hoe Simona izany fahafolo ary ny aino azy ny olona rehetra satria olona mampiaiky eo amin'ny village izy olona respecté satria mavita fagagana mavita mitsabo mavita ntoeto mavita vavaka foafoa io oran'io rehefa nangataka tamin'Andriamanitra atsika mba tsy latsahan'ny orana dia tsy nilatsaka ny orana mavita an'izany io lehilahy io ary izany ny fampelezan-kevitra ataony sy ny sisa rehetra na tsy izany lehilahy izany na ny kely na ny lehibe ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe Jesosy hoy ateo hoe ny zavatra misy rehetra dia
manao rappelna ny filazantsara foana. Raha olo-panay ianao, raha olona misaina ny zavatra any ambony ianao, de misy trompette mitsoka eto a Madagasikara. Misy zavatra mampatsiahtsika ny sitrapon'Andriamanitra foana eto a Madagasikara. Ary tokony consciente am'izany ianao. Madagasikara dia en danger. Madagasikara dia étouffé. Madagasikara dia tambesarany ozana. Madagasikara dia misy lehilahy milaza azy ho je suis. Toteny eto Madagasikara afaka mahabaiko an'izay baikony, na tafika na tsy nitafika, na ny ambany tanàna na ny tsy ambany tanàna, sy ny sisa rehetra, na izy na ny tsy izy na n'olona hafa zay ao anatin'izany cercle izany. Andininy faha folo isika teo tapany faharoa, ka nanao hoe ity lehilahy ity, ny aiky zany ny olona tao an-tanàna hatramin'ny lehibe ny zaza madinika, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra Jesosy. Efa ho antikristi kely mihitsy zany, efa messi kely mihitsy ity lehilahy ity, izay atao hoe hery lehibe, préfiguration anty satana mihitsy. Ary ny ano azy ny olona andin'ny faha 12 satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Andin'ny faha 12. Ary rehefa nino any Filipo nitorony teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo dia natao batisa avokoa nalana vavy. Jesosy Kristy zany manao évangélisation amin'ny tanàna dia izay rehetra nino nalana vavy dia nataony Filipo batisa, izay mihitsy atao batisa no vonjena. Izay ny directive amin'ny fanamiasana fa tsy voatery izay satria miankina amin'ny fatsapahan'ny mpitoroteny anankiray. Ohatra hoe izaho zao tonga amina village anankiray, par discernement, rehefa misy olona anankiray hita sy aseho an'ny fanahy mihitsy ary mamangy ihany koa ny fanahy dia automatika ilay olona hoe ataovy batisa ny tena ihany koa. Dia miaraka amin'izay misy zavatra mihitsy mihetsika any anatinao, mandrofotra any anatinao any famonjena, izay mihitsy atao batisa no vonjena pour hoe ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay hoe directive divine, ao anatin'ilay hoe filazantsara fiainana mandrakizay zavatra rehetrarehetra zay, fa tsy hoe misy déplacement dia atsona daolony hoe ianao atao batisa. Zavatra efa hitako zany, matoa mandefa an'izany message izany. Zavatra efa hitako zany hoe misy fivoriana organisation, misy lasy, misy zavatra ohatran'izany tonga dia tondrotondrona fotsiny lola avianao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, avianao atao batisa atao zany zavatra izany tsy ao anatin'ny directive divine. Le olona nefa aveo mbola manao ataony, le olona nefa aveo mbola tsy te hiteny zavatra be da be ary tratrambody omby mihitsy. Message daholo zany pasiko aminao zany, apprendre ou à laisser, miezaka isika mizara ny détail au maximum amin'ny afaka andraisana azy mba hahafahan'ny filazantsara mahazo toerana tsara eo amin'ny fanompotsika, ny fanompoko an'Andriamanitra, ny fanompono an'Andriamanitra. Fa 12 isika izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany. Ary ny aino azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny faha 12. Ary rehefa nino any Filipo nitorony teny somafaly amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo dia natao batisa avokoa nalana vavy faha 12 zay faha 13. Ary Simona koa mba nino devoly koa mba mino. Mahatonga hitanao reo misy fivoriam-bavaka gauche, misy fivoriam-bavaka droite, momba antsika an'Andriamanitra manao fivoriam-bavaka daholy tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anarako ve nareo, tsy efa nino avy nareo, tsy efa izao avy nareo ozy Jesosy Kristy. Miala amiko ry mpanao meloko, zay no antony masevera atsika atao anatin'ny fitoriana filazantsara sy ny fampahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Premier responsable amin'izany ny tenako satria samy moadinina avokoa. Zay ny zavatra voalohany indrindra. Ary indrindra Andriamanitra tsy azo vazivazina, Andriamanitra tsy azo fa saingy tsy taterahana vetivetiny raha tsy ataon'ny olona. Zay le publication nataoko farany tao amin'ny page Facebook dia izany crise ny zanak'olombelona amin'ny raha tsy ataony, fampieritrretana daholo zany fa tsy misy hoe misible aniza isika na iza na ihany koa mikendry aniza sy iza na manindry tsy ho akevitra ho an'ny iza sy iza. Dia raina ny tompo filazantsara no ambara ny soratra masina no toritsika. Fa 13. Ary Simona koa mba nino, ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka ny Filipo, natao batisa ilay mpilalao ody dia nanaraka an'ity évangélista, nanaraka an'ity mpanompon'Andriamanitra, nanaraka an'ity apôstôly ity, nanaraka an'ity manaraka an'ity pastora ity, manaraka an'ity
fotom-pampianarana ity zay afaka ilazantsika azy nanaraka ny Filipo ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao faefatra amby folo ary noho ny renin'ny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka ny Petera sy Jona izy hankany amin'ny renfort noho ny tafidina tany izy roa lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany fanahy masina fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ihany batisa ny Filipiany zany fa mbola tsy nisy ny fanahy masina lotsaka batisa tamin'ny anaran'i Kristy Jesosy hatreo fotsiny ary izy roa lahy lay renfort Petera sy Jona nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo ary Simona no nahita fa ny fametrahany apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina dia nitondra vola omena azy resaka ozona isika i Simona izany eto ka nanao hoe omeo izany fahefana izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona ametrahako tanana fa hoy Petera taminy aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra atsantsika hatreo ny famakiana misy an'ity Simona mpanao ody tia izay nino dia nataony Filipo batisa izy fa mbola tsy nrotsaka taminy ny fanahy masina zay zavatra izay dia efa Andriamanitra tsy tono ny contrôle an'izay za zany dia miteny amintsika fa ao anatin'ny fanomponim-bavaka sy ny fiombonam-bavaka raha ny tokony ho izy dia tsy toy ao Elomi manompo contrôle ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary zay ny zavatra nitsangany sy teto dia rehefa tonga ny renfort Petera sy Jona be da be ny olona nino y compris Simone fa tsy nirotsaka ny fanahy masina satria Andriamanitra no contrôle ny situation tonga ny renfort nametra tanana Petera sy Jona dia nirotsaka ny fanahy masina fa tamin'izay nametrahany Petera sy Jona tanana no nirotsaka ny fanahy masina fa ny question de hoe maninona no tsy y compris y fait partie any nametraha tanana sy nirotsaha ny fanahy masina i Simona mpilalao-ody izay pino dia volo koa mba mino tepo zay le niteneniko hoe Andriamanitra totono ny contrôle ny zavatra rehetra ary le fanazavana fanazavaiko ihany koa hoe ny discernement Andriamanitra mihitsy no mamangy ny olona anankiray any amin'ny olona atao batisa zay mihitsy atao batisa no hovonjena fa tsy hoe voavonjy satria i Simona mpilalao-ody eto dia hovonjena ny filazon tsara dia famonjena ny olona rehetra na mpilalao-ody na mpanolana niza dia ao anatin'ny valam-pamonjena izany fa tsy hoe voavonjy akory rehefa atao batisa fa ny tombo-kase dia ny fanahy masina io lay semence tonga ao anatin'ny tenatsika no mahatonga ny finotsika amin'izay hiasa finona rahanasa lay fanahy masina mahazo toerana ao anatitsika dia miaraka amin'iny fanahy masina iny vokatry ny fanasy ny zavatra rehetra tsy nomena ny Simona mpanao ody satria par discernement tany amin'ny tontolo tsy hita maso sy ny fiasan'Andriamanitra sy ny ficontrôlen'Andriamanitra tsy toy ny situation dia tsy tao anatin'ny nametrahan'ny Petera sy Jona tanana i Simona satria ny antony dia misy an'ilay ozona tamin'ny Simona amin'ny mahampilalao-ody azy dia miverina amin'izay isika le hoe porta ouverte i Simona lay mpilalao-ody dia ny fiainana dia ody ny fiainana dia spiritisme amresaka maty ny fiainana dia foafoa ny fiainana dia kodikely ny fiainana dia fijerevanandro sy ny sisa rehetra ny dikan'izay dia nanokatra varavarana izy porta ouverte izany hoe izay lay ota izay lay ozona izay dia navelany anjaka teo amin'ny fiaina volontairement ou pas volontairement raha izy mihitsy no safidy hilalao-ody tsy volontaire kosa raha hoe lova ny vainy tamin'ny ray aman-dreniny sy ny dadabeany dia napita ny dadabeany tao aminy fa tao anatin'ilay lien sy arborescence izy hoe fianakaviana misy ody fianakaviana milalao-ody fianakaviana misy ozona ny resakitsika olomba ozona firenena vaozona hoy aty hoe porte ouverte efa naka exemple itsika hoe tonga am'izao firenena ny anton'izay dia misy zavatra be da be nampidirina teto amin'ny firenena miaraka amin'ny fanompotsantry ody
ka ny Simona eto manoloana ny Filipo manoloana ny Petera manoloana ny Jona manoloana ny fanamasina ilay afaka manokatra ny lanitra sy manafona n'ilay ozona mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ilay fahotana io fahotana ho an'ny ozona ilay fahotana de ny ka eto i Simona izay mpilalao-ody dikan'izay de mpilalao ozona mpitaiza ozona miaina miaraka amin'ny ozona satria misy ota ao amin'ny tena zay ny fanazavana ka paraka am'izay no jerentsika hoe maninona ny fiainako no tahaka izao mila mifono conscience atsika raha ny olona anankiray zany eto no mipetraka tsara le discernement hoe maninona ao anatin'ny ankohonanareo ohatra mialatsiny hiteny anty misy lasa sarim-bavy tapoka dia mila mifono ny fisaina n'ilay ray aman-dreny na izy tena ny lasa sarim-bavy mihitsy mila conscient am'izany fa nisy porte ouverte tamin'ny alalan'ny tena na tany aloha tany ohatra hoe ilay reny niteraka azy mety hoe violé de tao anatin'ny viole zay niatra taminy de nisy zavatra be da be inimaginable hatrany amin'ny resaka hoe Sodome et Gomorrhe zay alan'Andriamanitra indrindra nameta vetana azy de iny lasa esprit tamin'ny alalan'ny Simon Satsirinaina ny ampita ny forona niterahana azy de ny se révéler izay ozona izay rehefa tonga à l'âge adolescence ilay zaza ohatra anankiray izay ohatra faharoa ny resaka fanompo-tsampy ohatra be da be ihany koa toy ny hoe ka tena misy tia témoignage aminao misy dimy mirahavavy ry zareo de ao anatin'izy dimy mirahavavy tsy miteraka tsy manana-taranaka tsy manan-janaka ilay raha matoa anankiray ilay rahavavy anankiray ny antony dia ny fitaizana taloha severa be ny ray aman-dreny ary ilay ray aman-dreny nitaiza io tsy vitany hoe tao anatin'izay hoe izy severa fa de zay izy tsy niaina sitrapon'Andriamanitra fa fiainana tany ambanivohitra miconsulter voyant miconsulter magicien miconsulter papahita sy mihoatran'izany de rehefa manao bêtise ny ankizy tratra manao bêtise ny rahavavy anankiray daroka kapoka nitaritina eny an-dalana témoignage ty partageko aminao ity taritina teny an-dalana mihitsy teo amin'ny lakoro toy ny hoe araina baraka hitanao ohatrany amin'le charia any amin'ny état islamika reny dia vokatr'izay tsy niteraka ilay vehivavy lasa momba izy tena nanganjazy izy deuxième génération après anisy de mirahavavy tsy nisy ninenina tsy nisy zavatra ny se passé mihitsy tamin'ny deuxième génération fa nisy victime anankiray tsy niteraka troisième génération ndray mbola tsy niteraka ihany il faut savoir discerner izay ilay ozona satria ilay ligne tany amin'ny première génération izy ty mirahavavy mbola manjaka aty amin'ny izy telo mirahavavy aty amin'ny troisième génération ohatran'izany ny fomba fisehoan'ny ozona eo amin'ny fiainatsika raha mijeriny ka Madagasikara manokana isika nahazo indépendance isika tamin'ny 1960 après an'ny ady tamin'ny 1947 de nomena ny tsiranana ny fahaleovan-tena fa est-ce que naleo tena ve isika satao lay relation politique interne externe izany fampiraraha betsaka tamintsika porte ouverte fa izany zavatra rehetrarehetra zany tsy nisy ny kase mihitsy aty amin'ny génération 2000 isika iza izao ny président antsika iza no acteur principal la ombadiky ny président antsika iza no findramatsika vola iza no mpamatsy nitafika gendarmerie sy ny sisa rehetra ilazako amitsika hoe ohatran'izay le lian'ilay ozona zany hoe raha misy zavatra misy passé eo amin'ny fiainanao raha misy zavatra ka
tena kaparakazany zare tsarako anao zany tetay zareko aminao zany misy eo amin'ny fiainanao izay mahatonga ny olona anankiray victime nantenanao mihitsy. Il faut savoir discerner. Makany soratra masina mangatany fanahany fahendrena Solomona mangatany don du discernement dia aseho an'Andriamanitra anao lay tuyau ny sin'lay semence sanidina ny sin'lay lien outre tany amin'ny génération tsy nisinao nefa ianao victime ianao tsy nireklame an'ilay izy. Maninona no miteny an'izany? Iadamaseva no nanota tao amin'ny sahany tena isika taranaka rehetra aty amin'ny génération 2000 isika zao miaina fahafatesana avokoa. Izay le tuyau, izay le lien, izay le ozona izay fa ozona amin'ny tany ianao sofa teo Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no ahafahantsika misurpasser an'izany. Jesosy Kristy no ahafahantsika mandrava an'izany. Jesosy Kristy no ahafahantsika manana an'ilay échelle de Jacob. Jesosy Kristy no ahafahantsika manokatra ny lanitra efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy no lalana ahafahantsika manapaka an'izay ozona izay. Zay nazo konambara sœur sy frère. Makasitraka betsaka anareo tena ialana tsiny hoe alinalina vao afaka manao partage fasao vao mba misy fotoana kely zavatra mahafinaritra dia isika izay te andresy te amantatra foana ny sitrapon'Andriamanitra ny tenako ihany koa. Zavatra mahafinaritra dia manakambara amintsika fon'Andriamanitra. Izay no afaka anambara momba n'iny ozona iny be da be ny ankohonana ny tokantrano mbola miaina ozona ao anatin'ny fanontona. Anjaranao no miady an'izay, anjaranao no mitolona an'izay. Jakoba mpandainga mpamingana mpamitaka fa nitolona tamin'Andriamanitra izy tao anatin'ny nofy. Tsy ataoko hoe Jakoba intsony anaranao fa ataoko hoe Israela satria fa nitolona tamin'Andriamanitra sy ny anjely ianao. Dia izay zavatra izay batay anao amin'Andriamanitra izay adinao personnel eo. Tadiavo lay lien Jakoba fatany fampandainga izy mpamingana zany jamba mafy ny ainan'i Jakoba jamba mihitsy izy tamin'ny ora farany tsy fatany tsony ary hatrany amin'ny génération par génération hatrany amin'ny Benjamin lay tiany indrindra après ny fahaverezan'ny Josefa itondrantsika aloha hevitra anankiray indray zay amin'ny fotoana mamety azy tena hoe souffrance ny aina ny fanaitainana fahoriana zanako zao tena hoe hatramin'ny fiainan'ny manontolo ny aina sesiraisy avy eo indray la zaza tia indrindra après an'i Josefa mbola tonga chantage tamin'ny ihany izay Josefa ihany ho volonté divine daholo zany rehetrarehetra izany fa tao anatin'izay vokatr'ilay ozona mpandainga mpamitaka Jakoba zay lay fisokina nangalarina tapaka rehefa nitolona tamin'Andriamanitra izy tapaka rehefa nitolona tamin'Andriamanitra izy tsy ataoko hoe Jakoba intsony anaranao fa ataoko hoe Israel. Dia zay ihany koa no ampaherezako anao tsy ataoko hoe Andriamanitra no misadresy aminao Iandry Rapiarimanina ntsony ny anaranao fa ataoko hoe Dilo Efanosorana. Tsy ataoko hoe samy manana ny anaranareo tsirairay avy anareo mahereza fa izay le hoe kosehana lay anarantsika ety an-tany dia misy anarana voasoratra ao an-danitra ao anarana vaovao anao manokana satria anao efa mitolona amin'Andriamanitra ao anatin'ny batay bagara mihitsy avec violence adiny fanjakan'Andriamanitra ary ny mpandrombaka ny mpiady mandrombaka azy amin'ny keriny avec violence. Dia tsy maintsy zay ny adinao sœur sy frère, tsy maintsy zay ny adinao, tsy maintsy zay ny adinao. Zay ny ampaherezako anao. Vitan'ny Jakoba vitanao, vitan'ny Davida vitanao, vitan'ny Josefa vitanao ary mihoatra n'izany dimension spirituelle tokony iainako sy iainanao. Davida lavo tamin'ny fitsangantsangana fa izaho tsy lavo. Misy fotoana mitsiriritra, misy fotoana ekeko fa atreto mbola tsy namitaka ny vadiko a partir ny hoe nandray an Jesosy Kristy. Tiako tenenina amin'izay dia hoe rehefa ao anatin'ilay batay ianao, ao anatin'ilay tolona ianao
tamin'ny alina Jakoba nontolona zany hoe obscurité ao anatin'ilay aiziny Jesosy Kristy ihany koa teo amin'ny azo fijaliana mihitsy izy nontolona fa tao anatin'ilay cri lay appel lanceny mihitsy hoe raiko nahoana de mahafoy ahy anao zay lay tolona zay lay paty sœur sy frère mahery ianao mahery noho Davidy ianao mahery noho Jakoba ianao mahery noho reo patriarka ireo no satria ny dimension spirituelle la iainantsika dia faraorana izao misy hevitra ampitaiko anao ngeza be zany tany Jesosy Kristy am'raha soatsika rehetra ampiny anio misaotra anao tompo a mankasitraka anao ny amin'ny foambara rehetra sy ny voalaza rehetra matoky afa ianao no manositra ny teny matoky afa ianao no mametraka ny simonsa any anatinay zay mangetaeta am'izao raha sy fotoana zao a te andrava sy anapotika ny ozina manomboka eto dia afaka manatrika sy miatrika batay izahay satria nambaranao taminay indray ny sitraponao tamin'ity andron'io ity afaka mitolona tahaka ny tolomany Jakoba izahay afaka mitolona tahaka ny tolomany Josefa izahay afaka mitolona tahaka ny tolomandreo patriarka rehetra tany aloha izahay ary matoky sy mino izahay fa mivoaka mpandresy satria anao Jesosy Kristy no efa nitondra ny fandresena teo amin'ny azo fijaliana ny patriarka rehetra dia nambaranao fa naniry mafy ary tena naniry mihitsy ny aniry ny zavatra hitanay ny zavatra hitan'ny mpianatra à l'époque fa izahay no mena ny privilège ny faraorana misaotra Jesosy Kristy ny amin'ny teny voazara misaotra ny amin'ny fampahalalana misaotra ny amin'ny discernement misaotra ny amin'ny motivation misaotra ny amin'ny rispo rehetra zay menao anay sy anefenao anay isan'andro isan'ora ny aja sy ny tera teo anao irery any raitsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tompo-kasiany zany rehetrarehetra izany alleluia mamerina fisaorana antsika rehetrarehetra de bedabe nareo a tsy vitako tsony mily isa zao no hitako eo tahiny Jesosy Kristy fovato tahin'Andriamanitra daholo sika rehetrarehetra matiary manokana ny any Norvège tononoko foana zay satria bedabe tsika manaraka ny fampianarana eto ny fizarana eto matiary anareo any Madagasikara ny pays arabe rehetrarehetra any eto Europa ny any Canada bedabe eo ny any Afrika ny any Comore tahin'Andriamanitra isika rehetra mahereza ady ny fanjakan'Andriamanitra ny piady amandrombaka azy amin'ny keriny zay ny azo nizaraina voninahitra teo an'Andriamanitra tsy toy irery any tahiny Jesosy isika rehetra mahereza sœur sy frère aza misaraka am Jesosy Kristy aza misaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amanaraka indray tsika mijery loha hevitra araky ny famangin'Andriamanitra tsy to selon ny directive amin'ny fanahy masina veloma tompoko zarazarao ny fampianarana raha sitrakareo veloma amanaraka indray